Hatreto aloha dia tsy mbola nanomeny valiteniny avy eo anivon'ny préfecturan'ny polisy eto Antananarivo renivohitra mahakasika ny fangatahany antoko ity mampiasa ny kianjaben'ny Mahamasina na Maria Ndray ny 15 taona nijoroany zany antoko izany. Raha ny fanazavana moa zany dia amin'ity herinandro ity no amalin'ny préfecturan'ny Antananarivo renivohitra préfecturan'ny polisy io ny fangatahana azo avy eo anivony ity antoko tiako Madagasikara ity. Efa niretsaka ny taranja baccalauréat ihany tsika zany ny fanadinam-panjakana baccalauréat marimarina kokoa dia ny taranja physique chimie no natrehan'ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana baccalauréat maraina teo na dia nitaraina tamin'ny asarotry ny laza adina azy ireo mpianatra nizotra araka ny tokony izy ihany izay fanadinam-panjakana izay. Tahaka ny taranja matematika dia isan'ny nampanano sarotra ireo mpiadina baccalauréat ny taranja physique chimie izay notanterahana tamin'ny maraina teo. Ny mekanika no tena sarotra raha ny nambarany ireo mpiadina hatrany. Inona no tena sarotra tamin'izay? Tamin'ny fizika mekanika. Matematika sy fizika. Dia ho an'ny fizika androany inona no tena nampanano sarotra? Andro fahatelo androany ho an'ireo mpiadina baccalauréat manerana ny nosy. Ho an'ny tetonivo mpanadinana Sainte Famille dia mpiadina 570 tamin'ireo 450 voasoratra anarana no tsy tonga nanatrika ny fanadinana. Tahaka ny foibe mpanadinana rehetra dia entitra ny fiambenana miisa 550 ireo mpiambina ho an'ireo efitrano miisa 230. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fizotry ny fanadinana. Zany dia milamina tsara amin'ny ankapobeny zany fa tsy tonga nakoatra mahazatra ihany izay amin'ny ankizy manadiny dia tsy vocation sy namana dia soron'Andriamanitra tokoa fa tsy mbola nisy aloha mpiadina marary fa hatramin'izao ka mbola antenana koa fa tsisy mpiadina marary amin'ny fotoana fahalalana fa ny dokotera dia misy fa rehefa tonga ilay fotoana dia antsoina ilay dokotera hoe misy marary misy dokotera voatokana ho an'izany toa misy institution Sainte Famille zany. Ny taranja histogéo no natrehan'ireo mpiadina ny hariva teo. Raha pitsy kosa ny andro faha-efatra sady farany ho an'ireo mpianatra amin'ny fampianarana ankapobeny ka ny frantsay sy ny science de la vie et de la terre no mamarana azy. Mbola mitohy amin'ny herinandro avy iny kosa ny tapany faharoa ho an'ireo mpiadina amin'ny fampianarana teknika. Ny zoma izao kosa no anatanterahana ny adina antsoratra ho an'ireo mpianatra ny safidy izany ho an'ny EPS.